loatra ny raha teo fahazavana ho anao zao alin'izao. Indra fon'Andriamanitra. Tantara nosoratany antry no avy na ny volatiana Rajoely Soa. Ireto avy no amelona ny tantara. Anitra Olive, Rindra Harmindo, Natatiana ny Diadema, miaraka amin'ny Meva, tompon'andraikitra Zonatenaina, Nanantontosa Anitra Olive. nandray ny feo sy nandrindra ny lafiny ara-teknika ary vola Rakotorson. Tena ohatra malahelo an'iny azany ka na malahelo aza ianao anga mbola misy asika tao. Ataoko angamba fa efa samina iny tsara izay nazaindra matora Martin sika. hoe ahoana? Ny amin'ireo faty tokony hajaina alohan'ny haterahako. Ka na dia izany aza ohatra ny tsy ho vitako ka. Dia ianao be loha zany ianao. Tsara ovy tsara nefa fa raha iny ianao izay onana amin'iny na hitady ianao raha ny afatra raha matora mary dia afosy ty sobiniana izay efa ny elany iriny ty. Nisy olona mandandony izany fa andeha aloha jereo e. Eny tokoa. Aleo ary aloha jereko vetivety e. Ody rakizy ody re. Ho avy io. Ay vika ininy. Manahoana iny? Salama tsara? Salama tsara ry anaka. Nareo ato no manahoana? Somandry soa aloha iny dia any an-trano ny resaka. Aiza ve dia ty tokotany ety ny resaka. Ndao ary. Aty any ve rehetra ry menja. Neny tikio dia miogaoga mahakamoka. Menja azy eo akaikioko. Ohatry. Fa baraka ty marina. Ay ve rehetra ndry hitaka teto ihany. Ary tsy hitako mihitsy ndry zafady. Aiza koa izany tsy ahitana iny ana. Manahoana aloha e. Tsy mena tsy niany neny fa avy any amin'ny masoandro mazava be kosa ange izy dia maizina ny tato rehefa miditra ato an-trano e. Saika ny olona rehetra mihitsy mivoan'izany ko. Mipetrapetra aloha neny e. Misaotra ry anako. Nareo koa reto dia masosotra ka. Fa zao ahy tena valalanina ho any saiko e. Fa misy inona ry neny? Ka tianareo tsy hita mivavaka sondry anako. Fa misy inona rakizy inona ny antony? Efa ray volana angeza ianareo ka tsy hita tany am-piangonana tsony e. Ka tsy zany ry neny fa inona re rakizy rainareo azy zao tena lasa saina mafy ery. Nareo raha teo tsy misy mandefa finday dia gaga mihitsy zay ka. Fa raha eriko izao dia io makaty aminareo. Makaty koa moa sarotra amin'ny alaviran-dalanako. Aiza ve ka mipita fiara indroa vao tonga aty aminareo. Mikizy ranako tsy misy raha teo. Za mbola tsy dia salama tsara. Rainareo koa any mbola tsy sitrana mihitsy ny tongony. Fa misy inona rakizy toa mangina fotsiny nareo e. Tantarao moa e. Ka efa misisika ihany moa zany neny dia aleo reo tantarainy. Zao rery neny
efa fantatry neny tsara moa izany ilay olana nisy teo aminay mivady sy ny fikambana atao amin'ilay fikambanana nisy anay io e. Le nolazainareo hoe mifampialina sotra izany moa izany izy ity ny nga moa tsy efa mifamely nareo ka inona indray e, mbola tsy milamina nga e. Ehe, ka tapahaneny moa ny resakoko. Ka tohizo ary. Tohizako raha toa ka tsy tapahaneny intsony izay lazaiko e. Eny re anako, tohizo amin'izay te resaka fa aza be safary. Marina ihany aloha ilay nilazaineny teo fa efa nilamina e. Fampiresaka tsara izay famela heloka ihany koa sady samy kristianina sy mpikambana ao am-piangonana ve moa ka tsy tokony ho atao voalohany izay mifamelan-keloka e. Raha toa ka misy ny olana. Izany mihitsy e. Saingy indrisy nefa reneny fa ve tsara ambela tsy daholo ka ireny rehetrarehetra ireny fa ny asa ratsy sy ny lolo-po mbola misy e. Pastera nanao ny fampihavanana angamba mody ny akena. Ka tsy azoko re anako. Tsy azo neny tokoa aloha raha tsy lazaiko eo ny toyany e. Nga tohizo ary. Zao re ekena hoe nisy ny fankazahoana ary tena mifandray tokoa. Saika ny fifandraisany iny mihitsy ireny misy namadika indray avy eo e. Ka tena voamaika tsy azoko izany tianao ambary izany rivo a. Maninona nefa raha tonga dia tsorona fa tsy lalovina be ohatr'izany ilay resaka e. Ao ano izaka azy ianao rivo a. Mety izany angamba no laza azy vao azo resaka neny. Ka alefa sary anako. Tao aorian'ny fifamelan-keloka iny dia nikarakara fety izay satria nisy nanasingari-taona nahaterahana. Tamin'izay indrindra no nisy nanarotana nisy zavatra hafahafa raha mboakasiko. Lasa hafahafa be izany aho vao tonga taty an-trano. Ny zaza tato an-kiboko moa dia misy fotoana tsy mihetsika raha tsy afaka ora maromaro. Nanantona mpitsapy izay avy eo dia nolazainy mpitsapy fa tsy misy na inona ho fahasalama tsara izay mianaka. Nefa mahagaga vao tonga aty an-trano dia mihetsika indray ilay manindry tsindrona tsy zakako. Izany ve anaka? Dia naninona nareo tsy nilaza an'izany taminay e. Ka mbola niezaka nitady vaholana aloha izahay. Izany? Rehefa nitoy foana ilay fanentana dia tonga saina izay sy rivo hoe zavatra hafahafa ity. Ary matoa mpitsabo manao hoe salama tsara izay nefa tsy salama akory dia misavy ilay izy. Tsaroana tsara tokoa avy eo fa nisy na nisy zavatra tokoa raha mboakazony sotroko. Satria hitandrivoka ilay izy fa taty aoriana vao nitamberana tao an-tsaina. Lalina izany a. Ireo mpiray tanàna teto aminay koa vao nilaza an'izany dia samy tena avokoa hoe zavatra hafa izany. Tonga dia sireny rivo raha vao nafantatra hoe izany tokoa ilay izy. Tsy mety nandeha hivavaka intsony izy dia tsy maintsy nanaraka azy koa. Tena lalina izany. Dia ianonareo marimarina mihitsy izany fa mosavy tokoa ilay izy. Raha ny fahitanay azy aloha neny e. Tena izay e. Ahoana moa ny tsy hita mpitsabo raha aretina ilay izy ohatra. Dia tena nafonareo hatramin'ny tempolin'Andriamanitra ve rakizy? Tsy eo amin'ny eny tokoa ilay toeranako. Dia haineny no milaza an'izany. Tsy afianina aminao ankeriny fa na ny lafika io zaza io aza tsy amin'ny toerana tokony hisy azy no mipetraka e. Izany ve tsy hafahafa ozy neny e? Maninona tsara hoe rivo. Zava-dosana izy nalazainao izany. Hitaneny amin'izany ariko. Tia vavaka an'izay tsy voamaika ahita aloha izany. Za raha tsy maty tamin'iny ny vady aman-janako. Za aloha neny tsy vavaka raha mbola toy izany foana ny toe-tsain'ny kristianina ka. Aza maika tsara ohatr'izany renao anako. Efa pirofo mivaingana ange izany reneny. Inona mbola holazaina hafa eo? Zary neny raha fahaty-asa ny vady aman-janako. Aleoko sorohana dia mimeloka. Orakizy a. Tsy vahaolana mihitsy anie izany tsy fandehananareo any an-tranon'Andriamanitra izany na dia izany azy.
aleo ataoko hoe tena misavy tokoa ary le izy saingy raha miorona tsara ny nareo ka tsy misy atohatra anareo amin'izany mora miray neny ery izy zany ko ataony neny fa tsy efa ho telo taona zay no tediavana izaza zao zay mahazo ka ataonay ho atsirambina indray zay indrindra no tenenako hoe zaza azo avy amin'ny tompony io ga tsara raha entiny eo amin'ny mandrakariva fa tsy tadidinareo ve arakizy le fandehananareo makany an-tranon'Andriamanitra isan'andro mivavaka mamonjy toby fifoazana mba hananareo an'io zaza io zao azy zay irina dia hoe atao anjorom-bala indray zany ny tranon'Andriamanitra noho izay zavatra tsy mahari-potitra ny fotsiny eritrereto tsara ihany rakizy fantatray tsara zany reneny ary isaoranay azy mandrakariva ny vavaka any amin'ny fiangonana hafa aloha tsy ho ataonay saingy efa natitava amin'ireo taranaka rahabe milaza ireo dia aleo mijanona raha mbola nysalova-tava an'ireo ny hitako ao am-piangonanao ka vao maika hampiditra devoly sy fanafotonana hono ary izy mivady ny taranaka rahabe milaza no lehanareo any am-piangonana sa Andriamanitra sa izy ireo no hiantoka ny fanjakan'ny lanitra olovanareo ratrizay orakizy mitovy amin'ny tsy mivavaka ihany reneny raha ohatra ny hoe ho any am-piangonana izay nefa misy lolo-po aleo tsy mandeha okizay ka iadetsiny nareo mianaka nafarana zao reneny mandra-pahaterahako dia keo aloha ny fanapa-kevitray izay any akoho tsy hoe tsy hivavaka tsony hivavaka foana izay fa tsy eo amin'ny fiangonana io tsony mankala amin'ny fiangonana io sy ny mpinao fonay andray re anako aza dia manao an'izany re so mba tokony hanaovana tafika masina azy nareo tsy mily an'izany zay reneny efa hevitra tapaka ny anay ary aza terena amin'izany zay fa fantatray izay tokony ataonay zazakely tsonikory zay ka fa mba efa olon-dehibe koa efa manana tokantrano zany ka aleo zay mba ho maso mandidy amin'ny tokantranonay mazava tsara amineny angamb'izany eny fantatro tsara ne zany kanefa oka izay ho aza miteny tsony neny ary mbola resaka ohatr'izany ny atongavanao aty aminay aleo angamby ianao tsy makaty mihitsy aloha fa manjary hitatra zavatra hafa ny resaka ka mialatsiny aminao ary neny ary miangavy anao mba angina eny ary aza matahotra nareo fa tsy teny tsony ara zany nisitraka reo dia ho taterahako tadio foana nefa fa tsy ny olona ho any vavahanareo fa Andriamanitra ary votopotory tsara aloha zay tena hoe nahazo amin'ny menja sao dia mba votsy ilay niriny efa ely tsy tsara nefa fa hoy aho hoe sao mba tsy mosavy na asany maiziny sao mba tsy mosavy izany io fa asany maizina ataony tsy hidiranareo ny tempolin'Andriamanitra fotsiny lasa velominareo dia mirary fahasalamana ao andry tsy ary menja tsy miova ny findainy mivady fa iny ihany raha ohatra ka misy ilanareo anay zahay koa eo foana re velominareo veloma ary neny telo volana zay ny tsy nandikanana ny tranon'Andriamanitra intsony telo volana ihany koa sy mifanerasererana tamin'ny dada sy neny mba salama tsara ve ry zareo izay tsy avy fa menjany efa ty tsy isy fitsarany hatramin'izay nampiasana an'ilay tambavy tany amin'ny raha matora maro mpitaizolona
firy azo ohatr'izay marina. Efa mivalo alina zao. Efa ho avy eo indray ilay raha matoy iny. Hafahafa ihany izy tika. Tena mahagaga dia ity izy tsy mitsahatra mamboatra ny fiainanay amin'izao zavatra rehetra izao ka. Zay eny fa sary-posaina marina. Tonga dia midira fa tsy midy io e. Aty any ve nareo e? Aty any le raha matora mary a. Ka inona vaovao e? Nahoana valan'le izy? Roviana ihany menjavadika miteraka raha matora mary. Efa tsy ho ela ka. Afaka 2 na 3 andro eo. Kosa? Ie. Tsara kosa zany ka. Mba hitsahatra hatreo amin'izay zany ny fijaliana sy ny fangiry-firiana ianam-badika ka. Tsy afeniko aminao nge raha matora mary fa tena mila ho kevy tanteraka indraindray fa na dia ny sakafo aza nge tsy hohaniny intsony e. Hany izy ka dia mahay ivelona ery. Aza matahotra nareo e. Raha mary jerena dia manga ny lanitra. Mila fahadokisana fotsiny dia izay. Fa zao ae. Ahoana izay raha matora mary? Mila vola rahitsy ariary sika fa misy fanafody tsy maintsy jerena any anaty ala any. Any amin'ny faritra atsimo any le fanafody nafarana ka izay no mahalafolafo azy. Raha vao mahazo an'iny raha matovadinao alohan'io 2 na 3 andro ahaterahany io dia misosa avy hatrany tsy misy olana amin'ny fahaterahany e. Zay. Zany ve raha matora mary? Tsy afenina aminao aloha fa tena efa tsy manana ninninina intsony ange zay ato e. Na ny lamba ndraisany mizazy io ary zara raha misy keo. Kanefa dia tsy maintsy mijery io fanafody io nareo satria io sisa ny fanafody ilaina dia milamina amin'izay nareo e. Zany ve? Tsy tia azo saza mafatifaty ve nareo e. Vola kely ange zany e. Ampafiry ny vola lanin'ny olona rehefa tena hitady zanaka izany. Eny e. Marina zany saingy tsy manana intsony ange izay raha matora mary e. Ka dia efa tafita voarendrika zany nareo raha izany no isiko. Se vola rahitsy ve dia tsy ananany e. Nindramy e. Ka le indramana mihitsy ange tsy misy raha matora mary. Ny sasany aza zao mbola misy tsy voaloha aty aminay. Rasineny zao mety anana nefa lazainao fa tsy tokony hifanerasera amin'izy ireo zay fa raha tsy hoe efa teraka somatsara ny zazako. Ka tsy maintsy ilainy io vola io raha tsy izany dia ho fatony zanakao na ny reniny e. Zany ve? Raha mahita ianao dia rapitso amin'ny folo maraina no andresako azy dia tonga dia alainao any amin'ny fiantsonana aveo ilay fanafody fa sao dia lany io ka tsy hisy intsony raha vao tara. Ifandrom-bahana be mantsy ilay izy satria betsaka no mila azy. Fa iny aza mitady any faritra tery. Zay aloha fa mampamangy aho e. Tena variana be ty izy malina. Te anao aminy aoko. Ie, andeha farapitsy zany e. Ohatray marina. Tena variana azafady. Veloma re tompoko. Eny ary. Ezaka hitady vola dia rapitsy zany e. Mijiroka mbola mirehatra. Hoe jekana famantaran'ora. Tiana vao amin'ny 12 minitra alina izao. Alaleo piana ny jiro fa dia tafera teto fotsiny izany izy ity. Ary tsy matory akory ny rivo izany e. Rivo a? Rivo? Fa iny ty tsy mampatory anao? Amin'izay mandrehatra jio amin'ny andro misasak'alina. Fa misy inona e? Marary anga ny vadiko. Miresaka aminao ny sary io e. Manina tsara hozy ianao. Tena azafady
fa nga marary ianao arivo a. Tsy marary aka. Dia manina fotsiny izany ianao raha izany e. Inona no mahalasasana be anao toy io? Tsy fananao mantsy izao mampirehitra jiro misasak'ala izao. Dia ho lazaiko eo ny menja ve ny antony mampiasa saina tsy lazaina azy fa ny asa sainy mitondra ty zazy ty azy efa tsy zakanika. Ary zany Rivo a, vadinao anie ahy e. Dia tokony misy zavatra fenao avy sa tsy matoky ianao? Tsy marina, tena marary aho mafy zany lohako zany. Zay avaly amin'ny menjako dia tsy hitako ka. Rivo a, mba avalo moa zahay e. Fa misy inona? Fa manino ianao e? Ary menja, tsy manino zany fa mba tsy mahita tory fotsiny. Ary matoriry ianao e. Tsy marary ihany tsy maninona fa raha ny nanofo ratsy kely fotsiny re. Dia hiteny an'izany ve dia ela be ianao vao mamaly ahy e. Tsy mandangamboka ianao fa tsy maninona? Efa hoe tsy maninona re ahy. Ary matory ianao e. Antiako tenenina fotsiny alohan'ny atorianao hoe tsy maintsy mandeha vao maraina be ara-pitsy fa misy asa maika be any ampiasana. Eny ary e, tavandriamanitra ny malalako. Tsy ny aminao ary mihitsy fa fitsinjovako ny fahasalamanao sy ny fitiavako ny zanatsika no anaovako an'izao a. Tsy maintsy hivarotra ty peratra mary azy ty ara-pitsy vao maraina be. Marary mafy ahy izany. Misy zavatra mavesatra be eto amin'ny kibo. Tena tsy zakako tsara ny tenako ity marina. Sa mba efa ho teraka ahy. Mama, Jesosy io, apio. Rivo koa anefa ity tsy mbola tonga hatramin'izao. Zany izy raha mbola nody ny sakafo atoandro akory. Ny andro ty efa ho amin'ny rotra. Rivo a, fa aiza ianao fa maray ahy e. Tena tsy tantiko tsony ty ka. Iza nefa natsona. Ato an-trano tsy misy tsony na finday raiza fa efa tapitra namita avokoa. Vola tsy misy na riaza fa natao sakafo atoandro. Ka aleo any amin'ny Ramatoa Mary. Ody Ramatoa Mary a. Ody re. Tena marina ato raha misy olona. Ody re tompoko. Ahoana nenao izay e? Ary ino ty tsy mahalala fomba ty? Tsy fantatrao anga fa ora tsy fandraisako olona nge zao e. Tena azafady re Ramatoa Mary a. Fantatro indrindra izany saingy marary re zahay e.
Ina tokony atao hafa tena manaikitra be ankipoko izay fa ho teraka ve? Aizy ty ho teraka e. Tsy efa niteny tamin'ny vadinao anga tamin'ny maraina fa misy fanafody tokony hividiana. Angay sy ny zavola. Raha tsy misy an'izay vola izay dia tsy hijanona mihitsy izao fanaitainanao izao ka. Maninona tsara? Zany e. Tsy nitenina izy ka. Ohatry. Azo mety izany ngamba no nandehanana vao maraina. Ary mba vonjeo tompoko. Tena mararaka. Ka tsy hitako mihitsy izao natao anaoko. Zanga mpanao fahagagana. Iarety kely eo aloha e. Dia rehefa tonga le vola atsoe aty fa hitady efitsika na dia efa tsy ampiainaina intsony azy le fanafody nafarina avy any amin'ny faritra e. Tsara matora mary. Mba rem-pianakaviana ihany ianao ary mananjanaka fa avy toa. Aza mba manao izany rehefa mba ataovy re izay azo atao fa tena marara le ahy e. Efa miteny aminao raha matoa kely menja. Tsy misy ninina azo ho atao aminao raha tsy voavidy izay fanafody izay. Ary mandeha miala teto amin'izay fa mbola mandray olona e. Sa feno mba vavanao. Zany e. Nefa fantatrao tsara fa fanananay fa tapitra ny menanao avokoa ny amin'ny tsapona rehetra. Zany efa tsy misy fahatsarana akory hatramin'izao. Ka ny any am-piangonana no misy fitserana raha matoa ty a. Aty ampana otorikala tsisy an'izany a. Tsy misy indra fo izany. Ary mandehana amin'izay ianao ka. Mandehana ho a. Tena olona tsy matahotoja raha izay ianao. Hitanao tsara fa tsy ho zakanao vokatra izao. Teneny izay tianao tenenina fa tsy mandaitra amiko izany e. Rehefa reraka mangina ihany eo ianao e. Raha matora mary a. Tsy marina. Lasisy tena kato n'ilay trano. Dia inona no ataoko? Andriamanitra, kapoka tokoa ve izaho e? Fona re. Mamindrafo amiko apio atompo. Tena manindrina mafy izany kipoko izany. Marina tsy tena mandaka sy mihetsika mafy ny sasato akipoko. Aleo aloha miala teto ka sa voadaka eto. Tena reraka mafy izany. Mihaiko ty efa miakely. Aleo mamonjy sy mipetraka etsy amin'izy bozabozaka itsy fa tena reraka mafy. Izany indray fa manindrina mafy ankipoko. Jesosy, mamindrafo amiko re. Ampy ahy. Vonjeo. Dia inona ny ataoko e? Izay e. Tsy hita ho amin'ny vady aman-janako. Neny a. Very a. Aiza ny tany alehako ry neny a. Very a. Izay rivo a. Tsy maintsy hitantsika re izy e. Efa hono ahy. Efa fanaony ve izao e? Tsy fanaony izao ry neny a. Rehefa mienina riva ange izao e. Tena maty any an-dalana any marina mivady aman-janako ry neny. Marina moa. Fa ahoana nefa ozy le mpitaiza olona fandehananareo e? Tsy haiko tsony ry neny a. Tsy nisy niditra tamin'ny lohako tsony izay nolazainy fa avy niteny izy hoe efa tamin'ny telo mihitsy no niala teo amiko. Neny a. Ahoana anako? Inona ny ataoko hoe ampio le ary neny a. Ka re izay fa hanampy anao e. Aza matahotra ianao e. Aza ilozana ary neny a. Mamelary ny eloka e.
tsy mitana lahelo aminareo izany ry ahy marina veriny e sady tsy fotoanan'izany tsony ine izao e zay ahitana mihitsy aloha izao ny lahara-pahamehana andao aloha sika mianaka hivavaka e tsy misy tsy hain'ny tompo atao ane mila mibebaka mavokoa zao ianao ndao ry araka hivavaka e enao ve izany zavatra ino izany zany tavatabany velany zany atrazo ivoaka dia jerena mandala tokoa neny a neny a fa misinina rivo a fa misinina inona rivo a fa misinina ndao ty dia anao izay atapaka lalan-drako ka fa misinina ho a manina tsara hoe rivo maty ahoany e efa hoe maty ho any vadiko zay mifokon'olona fa misy vehivavy be voka efa hoteraka marary ilay varatra ena mensy zany ry mesa ho azy zany ry mivadiko izany tsy misy atakandro misy fa ndao zao dia zao sady zao tsika dia hoany e tsy minao izany koa ahy e andao sika mialaka ho any zao dia zao e tsy hoany ary ohatra tsy andeha any aka fa ohany e tsy ahita mivady mivady aman-janako ary niny tsy hoany rivo a ndao rezany sanao zany andao mo e ndao fa tsy maty zany izy e tsy mahita akory any amin'ny masonao e tsy nahita izay zavatra tena marina tany akory ndao re sao dia mba misy mbola zavatra azo atao any dia loza mety fotsiny ve ary no niteninao dia andeha any ary neny nanahoana izy zay ry niny avitra ve ny vady aman-janako ry niny isorana reny tompo anako lehibe ny famindrapony avitra somatsara izy mianaka arabaina aloha izany zanako izany fa nahazo vavokely marina hoe ry niny marina avo ny lanitra ka sy takatra marina lehibe andriamanitra e misaotranao a andriamanitra tena misaotranao a tena faly ary niny tsy hitako izay anehoana ny hafaliako faly tena marina e tena faly tokoa ianao anaka faly ary efa faly ianao e neny a mety mbola avelan'andriamanitra ve ny fahotanay tamin'izay zavatra tsy rehetra vitanay e nahoana moa anaka ny tsy ho avelany a tsy avy antso ny marina nge izy e fa mpanota mba hibebaka zany tokory neny io zany mihitsy anako ny amin'ny sisana aza atao tsondre tsy misy namonjy anao tamin'ny andro fahorianao zao raha tsy izy rery ihany zany ny fitaovana fotsiny marina tokoa zany ry neny tena hivoady tsy anao andreny intsony izay hivady ry neny marina izany ary tena hiorina mafy amin'izay dia zao koa hiverina hivavaka any am-piangonana izay ary hiverinao amin'ny fikambanana fantatra ankehitriny fa tsy misaviny nahazo amin'ny mihitsy ary neny fa mba fitsapana fotsiny saingy efa nentin'ny ahamena hoe
zanaka tokana sy niriana ela dia nanao ny tsy fanaotro e. Tsara re izany anako, tena faly etso finko izany zanako izany. Ary endrineny etso fihiniko ihany koa izany reniko izany. Atray ary andao amin'izay hijery azy mianaka ary neny te ahita mafy le sombon'ny aiko ary izany e. Ary aza dia taitaitra ohatran'io moa e. Le zaza aloha efa azo jereny fa menjany mbola misy fikarakarana atao azy. Fa zao mandehana aloha fidio reto fanafody reto fa ilaina maika. Dia ty vola re. Andray marina izany hafaliako mahita nyity sombony aiko. Antsoina ne maninona ny zanako e. Ka zay Andray omeo adio zazy io rivo vomena nono fa enao zany ampaditra zaza. Ka tsy voky koa nge izy ary mamy za moa ny zanaka dado. Va tsy sakafo zany izy io. Ao rehefa omenanao izy rehefa veo e. Eto ty moa e. Ty ary akanake makany amin'ny bebe ary sara izy ary neny Enao ty dia mampime arivo ka enao aza efa nataony neny ohatr'izao vao lehibe ka izy indray natolonao an'izany eo. Ka zanako tokana iko. Ary efa nanahoana ianao zay ry mihitsy? Efa tsy nanany tena tsony le satra rehefa nazo ilay fanafody teo ka. Kosa? Efa tsy nanany tena ny ovela tsony Zany tokoa. Tena mahagaga ny fitondran'Andriamanitra. Izaho koa aza ngery mihitsy tany eo an'ny neny angeny nataoko fa raha tsy neny angeny ny sisika nijerenanao dia vao maika angamba tsy nahitanareo mianaka tsony Zany ve fa ahoana marina no nataonareo ahy e. Hitanao le zany asa saina fatratra alina iny nasiny le ramatora mariny tady vola rehetra ariary tamin'iny dia ny asa fatratra teo ny saiko hoe inona ny atao. Ny varotra n'le peratra mary azitsika no nandehanako vao maraina. Tady mpividy tsy nahita na dia iray aza. Eny fa na dia efa nitombanako mora aza mba ahazoako ny vola io fotsiny. Niketraka tsy nahita mpividy iny no tazaneny avy namonjy alim-bavaka ka nanatonany. Saika hitsoka sainga ny tazominy. Menatra azy mantsy nilazaiko azy ihany nefa marina so mahita hevitra aminjena izy dia lasa izay mianaka nody naka n'le vola tany an-trano avy eo. Vao tsy tana hitao an-trano tsony ianao avy an-trano izay dia nakany amin'ny ramatora mary tsy tany koa anefa ianao. Zana iny manodidina izay toerana falehanao tsy nahitananao avokoa. Tena kivy-ketraka izay fa ianao nga ahoana? Tsy nalina fanantenana tsony so ihany fa teo niny. Zany ve tena mahagaga. Dia toiza aloha tsy tapitapitra izay nisy fokon'olona ny kitabataba tany ivelany tany fa misy vehivavy bevoka maty io ny hitan'ny zareo. Ny tao an-tsaiko dia hoe nivadika izay ketraka tsy nanana herintsony. Ranomasoko ny tonga melo maizina tamiko ny tany aman-danitra. Nila tsy afana mihitra ny lohalika. Vola sy ny herim-po very ny vady aman-janaka ty tsy avotra izay ny tao an-dohako ary
nanenina mafy aho dia mianatra mafy an'Andriamanitra koa e. Okizay rivo aza toizana tsony na izaho koa aza mba nanao ohatr'izany. Tsy mety nataontsika e. Manana fahadisoantsika. Aleo mitebaka e dia hialana ny ratsy fanao rehetra. Tsy misy afa-tsy ilay ao ambony ihany mpamonjy antsika amin'ny fahasahotanana sy fahoriana e. Isika no tsy nahatokiasika ny ala tamin'ny fitiavana. Oka re izay rakizy tsy fotoanan'izany tsony izao e. Ny dinga nataonareo izao dia ny kolokolo tsara no izazy io an'Andriamanitra ary indrindraindrindra manadio ny fanahinareo. Marina izany neny Sary tia indrafo kely ndre indrafo ilay sombiny haiko indrafon'Andriamanitra. Raha tsy miverina ny mpanjina amin'ny azo fijalianao izay Andriamanitra dia tsy ho toy izao ny fiainanay. Misaotra anao zahay feno fiderana anao ny fonay. Indro ankehitriny hitanay atao-batisa eo tao anatrihanao ilay natolotra ao anay. Ozy ay efa vita nareo mianaka ary iny tia mampisintonao ro mihitsy. Andro fifaliana ke androany e. Tsy maninona ka. Mandinika ny lasako ary mandinika ny fahotana vitantsika. Raha olombelona tokoa Andriamanitra efa tsy namela ny hevitsika tsony e. Raha olombelona izy dia mety ho tsy namela ny helontsika saingy Andriamanitra fanahy izy dia efa voavelany tamin'ny alalan'ny ran'ilay zanany lahatokana lasaka teo ambony hazo fijaliana ny fahotantsika re. Tiantsika izy fa tsika ny diso ny vily tany amin'ny lalan-diso. Tadioro mihitsy fa fihivaliana ho azy raha misy mpanota ray mibebaka sy mivily amin'ny lalan-dratsiny rehefa tonga olom-baovao re tsika e. Ary aza raha tadaserineny mbola tsy tonga ihany e. Reny izy marina. Ody re rakizy salama tsara ve nareo e. Ary salama tsara ve ty zafikely ny bebe ty e. Ontso manahoana nareo? Manahoana dada sy neny? Salama ary dada sy neny jereo nareo nge ny afetseninja fo kely vao nahita neny izy tonga dia nanolotra tanany ery. Ho any amin'ny bebe kosa hono izy ko sady mitovy amin'ny bebe nety zafikely ty e. Sa ahoana ozy nareo? Mitovy amin'ny dada moa ny zanany eo. Aza ilozanareo fanditra eo fa mitovy amin'ireny moa indrafo kely eo. Andao aloha tsika hivavaka alohan'ny anainga. Hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay tompo fa mbola nomena fofonana sy tombony androm-pahavelomana ka nahatratra indray izao maraim-baovao izao. Maraim-baovao izay tsy voavidinay vola mankariana saingy nomenao any amaimam-pona. Tsy takatry ny sainay tokoa tompo raha ny fitiavanao. Mamindrafo aminay nefa ny amin'ireo fahotana maro izay vitanay teo masinao izay tsy nifanaka tamin'ny sitraponao. Matetika izay no manimfily amin'ny lalanao. Sasa madio izay tompo mba ho afakely kary diovy izay mba ho fampahotana. Ankehitriny ary dia hitondra ny indrafo kely zanaka ho fanatitra velona amin'ny lalam-batisa izay ka mangataka ary izay noho izany ny tsofanao rano azy tompo mba ho zaza endry saika toanao ary aoka ianao no anaraka sy omba azy amin'ny andro rehetra iainanay. Maniry izany ho anay koa izay reto tompo
ary ataovako honana miaina miaraka aminao eno vavaka izay tompo fa izany vavakay misaotra ray eo amen. Atao dia amin'izay arika atao ry dada Sineny tonga dia mandehanana rehefa mbola niditra-trano e. Ndao ary rena reteo indra fon'Andriamanitra. tantara nosoratany andry no avy na ny volatiana Ratsoelisoa. Ireto avy no amelona ny tantara. Andry Oliva rindraromino natatiana ny diadema niaraka tamin'ny Meva tompon'andraikitra zona tenaina nanantontosa Andry Oliva nandray feo sy nandrindra ny lafiny ara teknika ary vola rakoto arson.